Tontolo ny fanomanana ny fifidianana kosa indray no tanterahana androany ny fivoriana fahatelo ny komite mpandrindra na ny komite de pilotage ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina no jerena atao anatin'izany mikasika ny pitsopitsony rehetra momba ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina izay ho totosaina ny faraika amby 30 volana Jolay ho avy izao. $7,500 ny teti-bola ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina izay totosaina ny 1 Jolay 2024 ary mbola ny $7,400 ihany no teti-bola ao anatin'ny PASEM avy amin'ny fitondrana vonina sy afaka ampiasaina. $7,500 kosa ny banga. Manoloana io dia nisy ny fapetrezana raisin'ny komite mpandrindra ny fifidianana bentanàna sy ny mpanolotsaina izay ahitana ny senity, ny mpiara-miombinantoka vahiny, ny fitondrana malagasy toy ny ministeran'ny atany, ny primature ary ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Ny fepetra zany izay no raisina ny raha ny mpandray anjara tao amin'ny fivorian'ny comité de pilotage zany ny raha no raisina zany dia ny hoe isy ny komity zay anomboka hiasa amin'ny latsinainy io zany. Io komity io zany dia amerina andinika indray ny activité samihafa ireo le sokajinasa zay mandrafitra ilay tetiandrom-pifidianana. Tsy hanovany tetiandro akory fa ny amin'ilay sandany zay le sokajinasa samihafa izay zany miainga avy amin'ny fijerena hoe iza no lara-pameana ijery zany le lara-pameana am'ireo le activité samihafa reo dia ho apetraka eo zany ny mety ho fandalim-bola mikasika zay ahafahana mampidina zany mampiena ilay saran'le fikarakarahasika ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Anomboka hiasa amin'ny latsinainy moa zany io le komity io zay ahitana ny atao amin'ny senita, ny avy amin'ny PNUD, ny Union africaine, eo ihany koa ny solotena am'ireo le mpiombinantoka amintsika zany ireo le tany mpiombinantoka amintsika am'le relation bilatérale, dia eo ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Ireo zany no andrafitra io le komity io dia hamoaka ny vokatry ny asany moa zany le komity ahafatarantsika hoe takony ahoana zany mety ho fivoaran'ilay teti-bola nanenti-manana mikasika amin'ny fifidianana atao aorianan'izay le asa zay. Le tanjona zany sy le zavatra atao anatin'le izy anie zany dia hoe mivory zany le komity dia ho alahatra hoe iza ny tena lahara-pahamehana am'ireo le sokajinasa samihafa ireo dia ho jerena hoe manahoana ny fiantraikan'izay zany, manahoana ny vokatra izay zany eo amin'le enti-manana ahafahana zany mampiena lay gap $7,400 io. Ankoatra ny fijerena teti-bola ampiasaina anatotosana ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina io izay nodinihana nandritra ny fivorian'ny komite mpandrindra ihany koa ny momba ny lisy-pifidianana izay nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny 2010 aprily lasa teo ny fanavaozana izany. Nodinihana ihany koa ny tetiandro ny fifidianana sy ny lalàna amin'ny fandraika amin'ny fanatanterahana fifidianana bentanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna.